Moi aussi, j'ai adoré l'animation et le Zaccabi aussi, c'était bien parce que ça a permis à tout le monde, tous les enfants de se rassembler et de louer Dieu et voilà. J'ai chanté avec les autres. Et aussi en plein d'autres enfants. Moi, j'ai bien aimé quand on a parlé des enfants et des parents. Quand on n'était pas obligé de les obéir, mais ça mettait en danger la vie des autres et la nôtre. Vous l'avez cité? Quelqu'un veut encore parler? Il y a monsieur qui veut parler? Moi, j'ai bien aimé la danse, les chansons et aussi Questo devi mangiare tutto. Nasce il tema, se la età che non pensava fosse, non fare. Ray Madrinia, Ray Madrinia secara katanya, menarikkan di Zaccabi, zavatra ny tema moa zay a dia hoe ny resaka fahendrena nanaitra misy sary zay natao a passage dia joué izy passage zay a voalohany rehefa avy eo anao rehefa miravaka andriamanitra rehefa misy chance lasa fahendrena. Dia zany a zavatra important be a le fomba pasteur le ankizy zany hoe rehefa ohatra nareo ka tsy mahafaka Kristy dia manao le passage dia passage ka rehefa maka Kristy anao a lasa change. Zay zany a tena navotra tamin'le Zaccabi. Dia faharoa raha Liverpool zareo tany miresika tsara mihitsy le zarantsika reo a tamin'ny spectacle izay natao indroa zany izy a misy le sabotsy hariva dia misy le vady hariva. Nindrika kosa tamin'izay ave somary tsika mo malagasy ka le fotoana tsy dia haintsika avao tamin'ny mitandrina azy zazakely misy roataona telotaona tsy nataona tsy vers 23 heures reraka ndraiky izy dia mbola mety efa mitrisaka moa zany zay tany hoe ametraka sosikevitra hoe raha mahazo atao amboary rehefa andara fotoana mba tsy hotahy foana ndraiky izy amboary amin'ny spectacle satria le spectacle tena mitarika azy zareo nefa somary tara be le izy. Dia zay zany zavatra volarena amintsika isika rera dia azoana satria tsika dia manabe daholo. Jamais tu nous exprimes que chacun puisse un peu raconter un peu ce qu'ils ont vécu. Moi j'ai bien aimé et partager un petit peu pour ceux qui n'ont pas pu assister au Zaccabi. J'ai bien aimé quand le pasteur il avait fait la formation entre la relation entre les enfants et les parents. J'ai bien aimé.
marrant, même si parfois il y a des disputes, voilà. Il y a toujours quelque chose